Fahameramatsika tseray avindray tratra izao sabata maraina fa folo ny volana May izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mifandray aminy indray amin'ity andro manokana ity izay tsara antsika miaraka aminy. Misaotra anazy ihany koa izay nitantana antsika ndikany nemana. Ny rariana dia ny ahafahantsika miray aminy tokoa an'io sy ahafahantsika mahazo ny heriny. Alohan'ny derantsika ny amofinaina an'io dia vavaksika. Ny Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'ny fitantananao anay. Misaotra indrindra izay momba anay mandrakariva ianao, miangavy aminao izay mba hamela ny fahadisoana sy ny heloka rehetra ary indrindra ny mba hahafahanay miray aminao tokoa. Mitenena reo fa voninkenanao anao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao famantarana ny fahefan'Andriamanitra. Eny amin'ny Isaia 7:22 manao hoe: ary izay taranakao no hanangana ny efa rava ela, ary naorina hatry ny fony fahagola no amboarinao, ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelo dalana, honenana amin'ny tany. Amen. Ny sabata no fatorana volamena mampiray an'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Kanefa ny dikainy ny didy momba ny sabata. Ny simbasimbany ny andro masin'Andriamanitra, ny esorin'ilay lehilahy niotan-keriny teo amin'ny toerany ny sabata. Ka andro fiasana tsotra no indraindrainy ho solony. Nisy nandrava ny lalàn'Andriamanitra ary tsy maintsy averina amin'ny laoniny izany. Tsy maintsy asandratra eo amin'ny toerana tokony hisy azy ny sabata marina amin'ny mahandro fitsaran'Andriamanitra azy. Soritsoritana ao amin'ny Isaia 7:50, ny asa tokony ho tanterahany vahoakan'Andriamanitra. Izy ireo no ilain'Andriamanitra raha ilazany manao hoe: ary izay taranakao no hanangana ny efa rava ela. Raha miaro ny tongotra amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, dia manao ny sabata hoe fahafinaretana ary ny nohamasin'i Jehova hoe mendrika ho hajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia ravoravo amin'ny Jehova ianao ary asandrotro ao amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'ny Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Ny momba ny sabata no ifanolalana amin'ilay ady lehibe farany izay andraisan'ny rehetra anjara. No hajain'ny olona mihoatra noho ny fitsipika amin'ny feny lanitra ny fitsipika Satana. Ny ekeny ny sabata sandoka izay nireharehan'ny Satana ho mariky ny fahefany. Ny didy tsirairay momba ny sabata dia samy mitondra ny tombo-kasen'ny tompony avy izay marika tsy azo fahafana momba ny fahefany tsirairay. Ny asantsika dia ny mitaona ny olona takatra an'izany. Tsy maintsy asehontsika azy ireo fahiankinan'ny aina tokoa ny vokatry ny fitondrana ny mariky ny fanjakan'Andriamanitra na ny mariky ny fanjakan'ny fikomiana. Ny fitondrana anisan'ny marika izany manko dia midika ho fileferana amin'ilay fanjakana. Zava-dehibe araka izany ny anehoantsika ohatra araka ny tokony ho izy momba ny fitandremana ny sabata. Irina indrindra isika mba ho anatin'izany ka ho fampianarana ho an'ny hafa tokoa ny isika ary tsoro mandrakariva amin'ny fanaranan'ny Tompo. Amen. Ry Tompo malala misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Tompo ampianaro izahay hankatoa, ampianaro izahay ihany koa mba hahay hanaraka ny toromarika avy aminao, handeha ampinoana, handeha ampitiavana satria fantatray fa izay rehetra omenao dia mahasoa anay. Anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.